ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Miarahaba antsika ry havako malala tratra ity alakamisy fa eniny volana martsa ity ny mofinaina volahatra antsika dia ny taratasy faharoa ny Koritianina. Koritianina faharoa toko fahafito, Koritianina faharoa toko fahafito andininy fahadimy ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Koritianina faharoa toko fahafito andininy fahadimy ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Fa na dia efa tonga tany Makedonia zahay dia tsy nisy iainan'ny nofinay fa napahoriana tamin'ny zavatra rehetra. Teo ivelany nisy niady, tao anatiny nisy tahotra. Fa Andriamanitra izay mampionona ny mpandefitra no efa nampionona anay tamin'ny nahatongavany Titosy. Ary tsy tamin'ny nahatongavany ihany fa tamin'ny fampiononana izay nampionona anareo azy koa. Raha nambarany taminay ny fanirianareo sy ny fitomananareo sy ny fahasotonareo anaika ka dia maika ny faly aho. Fa na dia nampalahelo anareo tamin'ny epistila aza dia tsy manenina intsony. Na dia efa nanenina ihany aza teo fa fantatro fa efa nampalahelo anareo izany epistila izany kanefa vetivety ihany ary mifaly kosa aho ankehitriny. Nefa tsy noho ny nampahalelovana anareo fa noho ny nampahalelovana anareo mba hibebaka. Fa nampahalelovana araka n'Andriamanitra ianareo mba tsy hataonay maty antoka na amin'inona na amin'inona fa ny alahelo araka n'Andriamanitra miasa fibebahana ho famonjena tsy any aninana fa miasa fahafatesana kosa ny alahelon'izao tontolo izao. Fa indro izany nampahalelovana araka n'Andriamanitra izany indrindra dia nahatonga fahasotoana manao ahoana tao aminareo. Ny fialan-tsiny manao ahoana, fahatezerana manao ahoana, fahatahorana manao ahoana, faniriana manao ahoana, zotom-po manao ahoana, famalinana ratsy natao manao ahoana. Tamin'izany rehetra izany dia tsy nampiseho ny fahadiovanareo ny amin'izay raharaha izany ianareo. Koa na dia nanoratra taminareo aza dia tsy noho ny nanao izay tsy marina na noho ny niaritra izay tsy marina fa mba aseho aminareo eo anatrehan'Andriamanitra ny fahasotonareo hanaika anay. Ray Masino, manamasinana anay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Tao anatin'ny ady am-panahy be Paoly amin'ity Koritianina faharoa ity, na ny marina kokoa efa nivaha ihany ilay ady am-panahy. Saingy navesatra tao anatin'ny Paoly ny akon'ilay ady am-panahy ary ny atraika tamin'ny tao anatin'ny taratasy moa izany. Nanoratra ho an'ny Korintianina Paoly moa izany no nanorina ny fiangonana tany Korinto. Ary rehefa nandao amin'ny fiangonana tany Korinto Paoly, naharitra ela be Paoly amin'ny taonany tao Korinto, nikarakara ny tenany, tsy niankina tamin'ny fiangonana tao Korinto, niady mafy Paoly mba hampijoro sy hampiorina n'ity fiangonana tao Korinto ity. Ary avy eo dia niala tao Korinto izy ary nanoratra naheno ny olana izay tao anatin'ny fiangonana tany Korinto. Paoly moa amin'ny fotoan'io andeha ho an'ny Troasy any Azia Minora zany dia tamin'ny vanim-potoana io dia nanora taratasy izy zany dia ho an'ny Azia Minora no nampitondra taratasy kosa an'ny Titosy ho an'ny Kristianina tao Korinto. Titosy no rahan'i Paoly voalohany, nitondra ny taratasy voalohany izy nisoratana ho an'ny Korintianina. Somary mavesatra dia mavesatra io taratasy io ary dia nitebiteby Paoly hoe nanahoana ny valin'ilay taratasy, nanahoana somary naharitraritra raha teo. Titosy tamin'izany fotoana izany moa tsy nisy hoe finday, telefona, na email, na SMS ka nahafahan'ny Paoly nahafantatra ny akon'ny taratasy nampitondraina ny Titosy. Nefa izy nitebiteby fatsy satria mahery be ilay taratasy. Ary dia taratasy voalohany. Ary dia lasa Paoly nidina nakaty Makedonia.
zany hoe tamin'ny faritra misy an'ny Filipiny, ary dia tao Makedonia Paoly niaona tamin'ny Titosy. Titosy zany dia niaona tamin'ny Paoly tao Makedonia ary nahareny tatitra momba ny fandraisan'ny Koritianina lay taratasy nosoratan'ny Paoly avy amin'ny Titosy zany, hoe nilamina tsara ny fiangonana tao Korinto ary nibebaky izy, niverina tamin'Andriamanitra izy, nahatsiaro ny diso izy. De izay mahatonga an'ity taratasy nosoratan'ny Paoly ity no hoe saika nanenina nefa tsy nanenina indray aho, satria nampalahelo anareo mafy de mafy tokoa lay taratasiko, tsy mandry ny saiko ka de nandefa ny Titosy aho. Ary dia kay anareo tsy nampaninona anareo lay taratasy fa nampiverina sy nampibebaka anareo lay taratasy, ary dia lay alahelo araka an'Andriamanitra nanjary ny asa ho fibebahana. Ary dia tsy nanenina indray aho Paoly, saika nanenina raha tonga lay alahelo tao anatinareo ka nahatonga fiemorana na fangatsiahana, fa rehefa niaino namaky lay taratasy nareo de nibebaka. Zay lay raha jerena no votoatiny lay afatry Paoly amin'ity Koritianina faharoa ity, ny toko fahafito moa zany. Ny lojika na ny teolojia nitondran'ny Paoly ilay taratasy ny eto Koritianina voalohany faharoa toko fahafito de zao làna ndiavin'ny Paoly zany na ny tian'ny Paoly takatry ny Koritianina de ny hoe ny fitiavana manjary fibebahana, ny fibebahana manjary fankatoavana, araka ho teneniny amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo io, koa na dia nanoratra taminareo aza de tsy nohony izay tsy marina na nohony niaritra izay tsy marina, fa mba asehonareo eo anatrehan'Andriamanitra ny fahazotoanareo hanaiky anay. Io le hoe fankatoavana, fanikeny. Ny fitiavana an'Andriamanitra, ny fitiavana de manjary mahatonga fibebahana. Ndrindray ny lalan'ny fibebahana de everitsika mandrakariva ho lay kapoka, hoe rehefa voakapoka ny olona, rehefa tezeran'Andriamanitra mafy izy na rehefa tezerany fiainana izy de mibebaka. Marina loatr'izay, tena marina. Hitantsika eo amin'ny bokin'ny Mpitsara, hitantsika eo amin'ny testamenta taloha manontolo fa ny lalana anankiray izay nitezan'Andriamanitra ny zanak'Israely mba hibebaka de tamin'ny alalan'ny kapoka. Avelan'Andriamanitra ho babo ny zanak'Israely, avelan'Andriamanitra ho resy ny fahavalo ny zanak'Israely, avelan'Andriamanitra ho tratry ny mosara ny zanak'Israely, avelan'Andriamanitra ho tratry ny valanaretina, ho tratry ny haitany, ho tratry ny valala. Zany rehetra de hitantsika eo amin'ny testamenta taloha mba hampibebaka ny zanak'Israely. Marina tokoa, mibebaka izy. Ary rehefa mafy lay zavatra mahazo ny niofony de mibebaka tamin'Andriamanitra izy. Tsy de zay loatra ny lalan'ny testamenta vaovao, tsy zay loatra ny lalan'ny tian'ny Paoly takatry ny eto, fa hoe mibebaka noho ny fitiavana, mibebaka noho ny fitiavana an'Andriamanitra, mibebaka noho ny fahatserovan-tena hoe nampalahelo an'Andriamanitra. Ary zay ny tian'ny Paoly ho takatritsika, zay ny mahafahasoavana ny fahasoavana. Tsy miandry kapoka, tsy miandro karavasina, tsy miandro ho saziana vao mibebaka, fa miandry mahatsiaro ny fitiavan'Andriamanitra. Testamenta vaovao mantsy dia lojika hafa mihitsy na teolojia hafa mihitsy de ny hoe manompoka eo amin'ny fahasoavana. Zany hoe na inona kapoka natao tamin'ny zanak'Israely de mibebaka izy fa nanota ihany rehefa avy eo. Nokapohon'Andriamanitra izy, voakapoka mafy izy fa miverina manota ihany rehefa avy eo. Ary zay napeika an'Andriamanitra hoe mafy atoka mihitsy anareo ka hay nikapoka tao aminareo tsy mahendry anareo, mahova anareo vetivety fotsiny ihany de adinonareo de miverina manota indray ianareo. Noho zany de nirahan'Andriamanitra ny zanany malalany hanao fanekena vaovao de faneken'ny fitiavana. Zany hoe nanaiky Andriamanitra hanova ny fomba fijery ny zanak'Israely ny antsoina hoe kapoka. Hay lay kapoka tsy kapoka fekapoka fa kapoka ao ambadik'izay fitiavana. Ny tian'Andriamanitra ho tsapany zanak'Israely izay sy ho tsapany Jiosy de fitiavan'Andriamanitra. Toy izao no nitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao, nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy. Ny dikan'izany de izao,
Ny antony ny zava-dehibe de zao zay tena tian'Andriamanitra ao antsika dia ny fitiavana no mahatonga antsika mibebaka, ny fitiavana an'Andriamanitra, ny herin'ny fitiavan'Andriamanitra, ny fahatsapantsika ny fitiavan'Andriamanitra ny tokony mahatonga antsika mibebaka. Tsy ny karavasy, tsy ny kapoka, tsy izany rehetra zany avelan'Andriamanitra an-dalo ny aretina, avelan'Andriamanitra an-dalo ny eo amin'ny fiainantsika, fa ireny rehetra ireny de zao fitiavan'Andriamanitra. Andriamanitra tsy ny mamaky an'Andriamanitra tsy ny kapoka, fa ny mamaky an'Andriamanitra de ny tia antsika, fa raha ohatra ka mandalo reny zavatsarotra reny tsika ho fampibebahana de zao fitiavana ny ao ambadika. Zay mahatonga ny Petera miteny manao hoe ny zanakatiana no anarina, ny zanakatiana no ahitsy. Zany hoe tiany Paoly ho takatra antsika am'ty Koritianina ty, takatry ny Koritianina teny hoe ny tena fitiavana de mahatonga fibebahana. Le afaka malala protestanta isika, kristianina isika, na katolika isika, zava-dehibe amintsika ny hoe fitiavan'Andriamanitra. Tena tianao Andriamanitra. Ary i fahatsapanao ny fitiavan'Andriamanitra io no mahatonga anao sy mahatonga antsika tsy hanao zavatra mampalahelo an'Andriamanitra. Satria malahelo nge Andriamanitra rehefa manoto tsika. Malahelo Andriamanitra rehefa misy zavatra zay ataontsika ka tsy mahasambatra azy, tsy mahafaly azy, dia inona no mitranga? Malahelo izy. Ary eo ndraindray no mahatonga ny hoe avelan'Andriamanitra hitranga lay zavatra vokatry ny fahotantsika, vokatry ny safiditsika, tsy voatery kapoka fa lay safiditsika mihitsy no mahatonga antsika tsy hoe Andriamanitra no nikapoka fotrany hoe raha ohatra ka maditra ianao ka hoe mandeha mienjy eny amin'ny ranon'orana de aza mieritreritra manao hoe tsy hanavy, ka raha ohatra ka manavy ianao de zao tsy hoe Andriamanitra no nikapoka fa zao nanavy ianao satria ny safidy ny andeha eny amin'ny orana, de tsy hoe Andriamanitra no nikapoka fa vokatry ny safiditsika mihitsy. Izay rehetra zavatra mahatonga ny hoe eritreretintsika ho toy ny kapoka. Misy ny kapoka fa misy koa vokatry ny safiditsika mihitsy ilay izy. Fa na inona de zao ny ao ambadiky reny de ny fitiavan'Andriamanitra. Le afaka ataovy tsapantsika raha ohatra ka manoloana ny fifandraisana amin'Andriamanitra na fifandraisana amin'ny mpiarabelona de zao ny fitiavana an'Andriamanitra de mahatonga fiovampo. Aza miandry kapoka azy. Aza miandry kapoka. Fa ataovy tsapanao fa tianao Andriamanitra. Fa ny faharoa de zao io fahatsapantsika ny fitiavan'Andriamanitra io. Io fahatsapantsika ny hoe za tsy te hampalahelo an'Andriamanitra, jerety soa nataon'Andriamanitra. Inona no avaliko an'izany? Hoy Davida, inona no soa avaliko? Inona no avaliko an'izany soa ataon'Andriamanitra zany? Inona no avaliko an'izany fahasoavan'Andriamanitra zany? Navelany eloka, nikarakarainy, nomeny sakafo, nataony an'izao rehetra zao. Inona no avaliko an'izany? De mahatonga fibebahana. Ary inona lay fibebahana? Ny fibebahana de zao fanamafisana le fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Ny fibebahana ndray ho Paoly de zao mahatonga fankatoavana. Ny fitiavana mahatonga fiovampo. Ny fitiavana mahatonga fiovantsaina. Ny fitiavana mahatonga fanapahan-kevitra. Ny fitiavana an'Andriamanitra. Ny fitiavana ao anatintsika de manjary mahatonga antsika hanana fanapahan-kevitra izay hanaraka sy hitandrina anao zay fietsika na fiainana na fisainana fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ary fibebahana io de manjary mahatonga fankatoavana. Manjary mahatonga fanajana. Naverina kely amin'ilay taratasy zay nisoratan Paoly isika ho an'ny Koritianina. Dia manazava Paoly io fa niteraka alahelo be tao anatiny. Misy fotoana ianao miteny mahery satria malaina ny anany ratsy. Misy fotoana ianao hoe sao de tafahoatra loatra le teneniko tam'ilay zanako na teneniko tam'ilay olon-tiako satria zanaky Paoly ara-panahy eto ny Koritianina. De niaohatry Paoly sao de mafy loatra ny teneniko. Sao dia tsy zakany, sao de mandratra azy, sao de mananahdy am-panahy Paoly. Ary ndraindray koa tsika rehefa koa malala etan'ny mpitiavana na matetika etan'ny mpitiavana de zao
miteny mahery satria malaina ny anan-dratsy miteny mahery de mety mieritreritra hoe sao de tsy zakany ary sao de nanimba azy ary sao de tsy vao mainka amerina azy amin'ny lalana tsara ary kanefa ny zavatra rehefa tena ataonao amin'ny fitiavana ka tsapan'ilay olona fa fitiavana no itenenana de miova izy ary zay ny tsapan'ny Koretiana na mafy aza ny tenin'ny Paoly mafy ny tenin'ny Paoly ary efa be de be ny tao anatin'ny fiangonana tao Korinto no ny apangan'ny Paoly hoe enao ange zavatra tsy apôstôly, enao ange nanenjika ny fiangonana, enao no miseho mananatra na eo, enao no miseho be moraly leo aminay eo, enao no miseho marina sy mahitsy eo, enao no miseho tsara eo, nefa enao arange mpamon'olona, enao aza nanenjika ny fiangonana, enao ara nankahala olona, zany rehetrany dia miparitaka tao anatin'ny fiangonana tao Korinto. Ary betsaka ny olona izay nanozongozona ny maha-apôstôly amin'ny Paoly amin'ny fiangonana tao Korinto. Raha mamaky ny Koritiana faharoa moa tsika de vao maika mazava io tenin'ny Paoly, raha miteny Paoly manao hoe hanaiky anay, zany hoe hanaiky ny maha-apôstôly anay, hanaiky ny maha-olo ao antso anay. Afaka hotsika manao hoe misy fotoana tokoa eo amin'ny fiainantsika mananatra tsika, tsy mora ny mananatra, tsy mora ny miteny satria rehefa miteny ianao de tahaka ny Paoly mananatra tahaka ny Paoly de zao indraindray matahotra ny hoe sao de miteny mahery loatra e. Nefa tena rehefa tao amin'ny fitiavana ireny ka raisina amin'ny fitiavana de manova tsy ilay miteny ihany, tsy ilay anarina ihany fa ilay mpananatra koa. Rehefa mitoetra amin'ny fitiavana sy ny fifankatiavana de mora ny fananatra. Ary de ny raisin'ny Koritiana ilay fananaran'ny Paoly. Zava-dehibe ry havana ny hoe rehefa tena ao anatin'ny olona anankiroa na ny fianakaviana na ny mpihavana na ny mpiray tanindrazana ny fifankatiavana de mora ny fifananarana. Ohatran'izao moa ohatran'ny tsy de zavatra mahazatra loatra ny mpino ankehitriny ny hoe mifananatra. Hoe andeontsika hiresaka de andeontsika hifananatra, tsy hoe mananatra fa andeontsika hifananatra, zany hoe andeontsika hiresaka de miresaka tsika de mifananatra. Ny olona hoe izao no tokony hitondrantsika an'ity raharaha ty de isotsika, nisy tsy nety nataontsika tsiraray avy, mifananatra. Ary eo Paoly de zao tena nanana fanetretena, nanaiky ny fananatra tamin'ny zanany ara-panahy tamin'ny Koritiana tao Korinto, nasehony lay nenina tao anatiny hoe miaratsiny aminareo aho, fotra mitoa mafy ny teniko, haikay tsy mafy lay teniko fa niraisinareo araka ny tokony izy. Afaka malala inona moa zany no hafatra lehibe amin'ity Koritiana ity? Ao anatin'izany lafin-javatra maro zany hoe ny fitiavana miteraka fibebahana, ny fibebahana miteraka fankatoavana, ny olona avy mibebaka de olona ataontsika hoe mankatoa, obéissant no amin'ny teny frantsay, olona mankatoa, olona manaiky, mandray anatra satria ny fankatoavana de mahatonga fitomboana, mahatonga fivelarana. Inona ary ny hafatra lehibe ara-panahy avako malala? Zavatra roa lehibe ny tokony ho hajaitsika. Mahaiza miaino anatra, mahaiza miaino anatra, mahaiza miaino manodidina anao, maneky koa ho anarina, mafy indraindray mety ho fananarany tenin'Andriamanitra, mafy indraindray ny amafiny satria mahakasika ny foditsika indraindray, mety ho mahakasika mahaisika tsika mandratra indraindray, mety ho fananarana. Fa iny fananarany iny mahatonga anao tsy ho very de meteza hiaino anatra. Zava-dehibe ry havako lay hafatry Paoly eto, ny olona miaino anatra de olona manetry tena, ny olona miaino anatra de olona manetry tena. Ny olona tsy ampy fanetretena tsy mba miaino anatra, ary efa tsy haino anatra izy de zao ilay mpananatra azy indray no tiany ho anarina. Lay mpananatra zay nge nataon'i Jesosy, rehefa nanarin'i Jesosy izy, nitenenin'i Jesosy izy de Jesosy indray no lazainy fa tsy zanak'Andriamanitra, lazainy fa avy amin'ny demônia mihitsy aza araka ny hitantsika. De afaka malala amin'izao andro zao tsy nampianarina hiaino anatra intsony ny olona. Izao tontolo zao de tsy nampianarina hiaino anatra intsony. Ary hitantsika fa io tambajotra io dia
mametraka ny olona ho samy ho mpananatra, samy mpamelesona daholo, olona firy tapitrisa ao anatin'io Facebook io, firy tapitrisa ao anatin'io tambazotra io de zao samy mpananatra avokoa. Vitsy ny manay anatra, vitsy ny mandray misaotra noho ny amin'ny fananarana, fa ny ankabeazany de zao mpananatra avokoa. Tsy ratsy akory ny mpananatra, fa izao tsy mety ho mpananatra ianao raha tsy efa nandray anatra. Ny olona mandray anatra ny tena afaka ho mpananatra. Fa ny faharoa zay tenenin'ny Tompetra rehefa malala teny amin'ny alalan'ny apôstôly Paoly, zava-dehibe ilay hoe mahaiza miaino, mahaiza mihaino fananarana, mandray fananarana ato fanetretena. Fa ny faharoa lehibe zay asehon'ny Paoly eto ka afatra ao antsika de izao ny fitombona sy ny fifaliana ara-panahy. Zava-dehibe rehefa malala ny hoe ny tanjon'ny fivavahana de mampisy fifaliana. Ary fifaliana io dia aterak'ilay fanetretena, aterak'ilay fankatoavantsika n'Andriamanitra. Jereo nge ny fifalian'ny Paoly hoe zahay tany a Makedonia de mafy ny zavatra nahazo anay. Nangiry firy zahay, hitatsika lavabe ny teneny tantaran'ny Paoly tany Makedonia, vakitsika ny ao amin'ny asan'ny apôstôly zay lavabe ny tantaran'ny Paoly Makedonia manomboka tany Paoly tany Filipy sy ny sisa rehetra. Mafy ny zavatra lalovan'ny Paoly. Ary averimberiny ao amin'ny soratra n'izany. Saingy zao tsapa ny fifalian'ny Paoly. Mitondra fifaliana ry havako malala, ny fahitanao, ny fibebahan'ireo olona zay nandray ny anatra nataonao. Hoy Jauna, fantatsika ny andininy Jauna, tenin'ny Jauna manao hoe tsy manana fifaliana mihoatra noho izao aho, de ny ahafantarako fa mandeha araka ny fahamarinana ny zanako. Ry havako, mitondra fifaliana ny fiovampo, mitondra fifaliana ho an'Andriamanitra. Ny tenin'ny Tompo anao hoe endreza ny fifaliana ny an-danitra rehefa misy anankiray mibebaka, rehefa misy anankiray miverina ao amin'Andriamanitra. Jereny fifalian'le ray niteraka an'ilay zanaka adala rehefa niverina tao amin'ilay zanaka adala. Mitondra fifaliana ny fibebahana, ary tsy fifalian'ilay olona mibebaka ihany, tsy fifalian'Andriamanitra irery ihany, fa fifalian'ilay fiombonana, fifalian'ny mpino ray manontolo. Ry havako, inona ny fifaliantsika moa? Tsy ny materiel nange ny fifaliantsika. Ny fifalian'ny fiangonana ange de zao ny fifaliantsika mianakavy de zao ny fahatsapana ny fiovampon'ny fiarahamonina. Malahelo sika, tokony alahelo raha mbola kristianina, raha ohatra ka mbola manjakazaka, raha miparitaka ny ratsy, miparitaka ny vonon'olona, miparitaka ny fahalitoana, miparitaka ny faharatsiana maro samihafa, de tokony mitomany isika, tahaka ny tomaniny tahaka ny tomaniny Ezekela, tahaka ny tomaniny Jeremia mpaminany, tahaka ny tomaniny Mosesy. Dia tokony misy alahelo ao anatintsika, manoloana ny fitobahany faharatsiana, tsy ampy ny menimenina fotsiny fa toloko misento, tahaka ny Jesosy nitomany nahitany Jerosalema, na hoe impiry no ary Jerosalema, ny te ambombanao. Ary dia izay toetsainy zay koa tokony ao anatin'ny mpino. Ary rehefa miverina amin'Andriamanitra ny fiarahamonina, miverina amin'Andriamanitra ny firenena, miverina amin'Andriamanitra ny olona anankiray de zao izay no mitondra fifaliana ao antsika. Tsy ny materiel, fa mitondra fifaliana ao anaty ny fahatsapanao hoe ndry mibebaka, miverina, mitodika amin'Andriamanitra, na ny firenena, na ny fiangonana, na zany ny fifaliantsika ry havako. Ary mahatonga ny Jesosy nke mahatonga ireo olona nitatitra tamin'ny Jesosy manao endre na de ny demonia aza nanaiky anay. Zany hoe misy fifaliana ao anaty rehefa mahita fiovampo ny fiarahamonina. Ry havako, tokony hifaly ary ventsika sa tsy tokony hifaly? Tokony hifaly tokoa isika. Miditra ao anaty, rehefa miangona isika de tokony hifaly. Satria misy fideranan'Andriamanitra, misy fankalazanan'Andriamanitra. Tokony ho tsapanao io fifaliana io rehefa miangona ianao. Raha ianao am-piangonana ka tsy mahatsiaro fifaliana, dia mangataha amin'ny Tompo hoe Tompo, ataovy mahatsiaro fifaliana, satria misy olona be dia be ampolo, ny anjato, ny anarivony mivavaka mahay voninahitra anao.
Reo olona reo nge nalay mpanahy tokony andeha hamonjy restaurant, tokony hamonjy plage, tokony hamonjy hanao grillade be de be nge ny sitona an'ireo olona reo. Fa tonga ao am-piangonana izy, tonga miaraka mivavaka aminao izy. Tsapanao ve zany fifaliana tokony ho anananao zany hoe endre Andriamanitra fa reo misy olona ampolony maro, anjatony maro, anarivony mihitsy ary. Miara-manome voninahitra anao manao hoe lehibe Andriamanitra, tsara Andriamanitra. De tokony hanan zany fifaliana zany tsika riavana. Satria misy maro mitao amin'ny tompo, hibebaka isan'andro. Fa ivelan'izay de tokony alahelo koa isika satria ivelan'ny fiangonana de any amin'ny fiarahamonina de mbola misy mandrakariva. Fa ratsiana, fa tsy fetezana ary mety mbola mandray anjara am'izany koa aza ny maro. Dia mivavaka sy miatoraka amin'Andriamanitra mba handresy fahatsarana sy ny fitoriana ny filazantsara. Mivavaka sika, Tompo misaoranao izay noho ny amin'ny soratra masina izay mitondra anay hanana fifaliana amin'ny fiainana isan'andro. Mitondra anay hiorina amin'ny fitiavanao, mitondra anay hiorina ao anatin'ny fanetretena, mitondra anay hijery ny fiainanay ao anatin'ny fahasoavanao. Saotra Tompo fa famindram-po ianao de mivavaka azy zahay. Ampahiresy Tompo. Mba hitoetra mandrakariva aty anatinay ny fahatokiana fiainao Andriamanitra de tianay ka anjary anana rikoriko ny faharatsiana sy ny fahotana zay ary anana finiavana kosa hanao ny tsara sy orina aminao. Manjaka Jesosy Tomponay ary amariny fa tianao zay. Io ny tontolo andronay anio. Tontolo andro ahitanay fifaliana ary aroso zahay amin'ny asan'ny ratsy. Aroso zahay amin'ny etraketraky ny ratsy. Fampitoero aty anatinay ny fitiavana namana, ny fitiavana anao, ny fitiavana ny asa fanompona zay ampanaovanao anay. Manjaka Jesosy amin'ny fiainana isan'andro. Amen.